Ambahiny kosa tsika amin'ity takariva ity tompona andraikitra arabaritra eo anivon'ny Jika Group tsy izy akory izany fandriamatoa Ranarinjatovy Sahaza miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao matevy amin'ity takariva ny alakamisy ity. Ya, faly miarabanao ihany koa Monsieur Njaka, dia ny tale jeneraly sy ny mpiara-miasa rehetra moa dia manolotra ny fiarahamory sy ny fankahirezana ho an'ny miarambony tena kadindramamy. Dia mazava ho azy matoa ianao tonga amin'ity takariva ity Andriamatoa Sahaza, misy ny vaovao, misy ny tsara ho fantatra efa hita amin'ny dokam-barotra teny ihany mahakasika an'izay, fa ny fanontaniana voalohany tiako apetraka aloha dia hoe isaky ny misy hetsika ataon'ny Jika Group ao anatin'ny fivarotana ny fehitanana majika ny tena nahafantarana azy hatramin'izay dia saika ahitana filaharana avokoa ireo ataontsika hoe trano heva ny Jika Group. Mazava ho azy izany fa dia tian'ny olona ary mahita vokatsoa ny olona ao anatin'izay fehitanana majika izay ny fampiasana azy ireny. Manahoana ny fahamarinana toeran'ity fehitanana ity aloha hatreto satria maro ny olona izay manjifa azy. Marina tokoa izay ary voalazanao teo fa maro-drefy anankiray izay andrefesantsika ny fahombiazan'ny fehitanana majika dia ny fahamaroany ireo olona izay nividy. Ary hatramin'izao tsika miresaka zao dia misy ny manontany mivantana aminay ary misy ireo manontany eny amin'ny mpananjara izay miara-miasa aminay. Marihana zany amin'izay fotoan'izay fa tena mahomby ary betsaka ny mahazo tombotsoa amin'ity power balance ity. Misy ny hetsika goavana izay karakarain'ny Jika Group izay ataontsika ihany koa hoe ao anatin'ilay hetsika arabaritra la Grande Braderie de Madagascar. Afaka zavainao ve Andriamatoa Sahaza ny fizotrony amin'ny ankapobeny sy ireo tolotra izay omeny Jika Group? Ya, dia misy tokoa ny hetsika goavana ary tokana sady farany tsy manam-paharoa amin'ity la Grande Braderie de Madagascar ity. Maromaro ny zavatra ho atolotra ao. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe satria no tapahana fotsiny zany ireo olona izay tsy nahazo tamin'ny andiany farany, amin'ity kosa zany dia mandritra ny 5 andro izay anaovana ny braderie io dia mandeha foana ilay ataontsika hoe bogof na izay mividy ray dia mahazo ray maimaim-poana, mividy evatra mahazo evatra maimaim-poana. Ao anatin'izay ihany koa no amoahanay an'ilay power balance new design, misy loko roa izy io misy daholo zany izay tay ilain'ny malagasy rehetra. Dia manaraka an'izay ihany koa ardiny tena azo atao hoe goavana indrindra satria miezaka hatrany moa zany ny orinasa Jika Group ary ny tale jeneraly mihitsy no nandeha nakany apita ny fampiraharaha tamin'ilay orinasa mpamokatra dia ny tensiomètre médical électronique zany. Dradradradraina foana manko izy io ny hoe ny teknôlôjia ho an'ny malagasy kanefa raha ny hita ankehitriny dia mbola vitsy anisy ireo olona izay afaka mividy an'izany. Nanao ezaka zany ny Jika Group mba ahafahany tokantrano tsirairay farafaratsiny mba manana n'ity fitaovana zay hika faran'ity. Mampalahelo manko fa somary efa tara foana zay vao manapa-kevitra satria tsy mba misy fitaovana ahafahana manara-maso ny toe-pahasalamana sy ny tositra ny tokantrano tsirairay afaka. Dia nanao ezaka manokana ny Jika Group ao anatin'izay. Tsy andanin'izay koa anefany dia eo ihany izay nandray anjara tamin'ny fanjifana ny vokatra ny power balance dia mahazo tapakila maimaim-poana amin'ilay grande tombola satria noely sambatra no atolotry ny Jika Group amin'ity indray mitoraka ity. Loka voalohany amin'izay zany dia ny fiarakodia vaovao azonao isafidianana avy amin'ny groupe Sikam dia eo ny Hyundai Eona, eo ny Suzuki Celerio, eo ihany koa ny avy any amin'ny Materauto dia ny Ford Figo. Loka faharoa koa manaraka an'izay izay rahana miasa amin'ny Makassar toro dia ny billet tanago anjotana mandritra ny 5 andro etoana tanteraka izay lany amin'io. Manaraka izay koa ny Bangkok mitovy amin'izay ary ny loka fahaefatra dia scooter vaovao miaraka amin'ny amaloha. Manaraka an'izay ihany koa ny ordinateur complet miaraka amin'ny concept ary ny smartphone. Aorianan'izay moa mbola misy ihany koa ireo loka maro be CCN izay anentanana antsika rehetra indrindra ianareo izay any amin'ny faritra engaviana mihitsy mba tsy ho diso anjara mekary eto amin'ny Grande Braderie de Madagascar. Maro tokoa zany ny tolotra omeny Jika Group ao anatin'io hetsika la Grande Braderie io. Manahoana ny vidin'ireto vokatra
omen'ny Giga Group reto satria raha nitazana dia ny fehitanana majika ihany fantatry ny maro hatramin'izay efa misy zany ty vokatra vaovao ty dia manahoana ny vidina izy ireo ya misy fipetra kely ihany moa zany ny fahazahoana n'ilay tensiometra dia na ianao nan'olo an'ilay power balance efa zay tsy nety aminao na te azo vaovao fotsiny ianao mitondra n'ilay ray alina ariary na ianao ny vidy an'ilay bogofa dia 500 sy 7,000 sy 3 monja averiko indray a 500 sy 7,000 sy 3 no azoanao mividy an'ity tensiometra ity zay anampy be dehibe koa amin'ny fahasalaman'ny fianakavianao tahaka izao zany le fitaovana moa amin'ny mora ampiasaina izy ity a apetaka amin'ny tananao ankavia dia bokotra anankiray fotsiny tsindrinao a dia mivoaka eo a ilay tension zay a tokony a ho fantatra ary dia ivoaka eo ihany koa ny fitepon'ny fonao na ny pulsation mo ny fiteny azy a amin'ny terme médical misy ihany ny fanontaniana manitikitika satria azo atao hoe fitaovana hika farany ihany ty fitaovana izay atolotra ny Giga Group ity manahoana ny mahakasika ny hoe ataontsika amin'ny teny vahiny hoe ny précision ao anatin'ny fampiasana ity tensiometra ity fitaovana zany a efa voamarina tsara izy ity zay vao nampidirina teto amintsika manaraka ny norma européenne ary dia eo ihany koa zay hoe ny famafisan'ilay fitaovana zany dia manome garantie ny Giga Group a 420 volana miampiray na hoe 24 plus 1 zany ny garantie zay a omenay a amin'ity fitaovana anankiray ity mora mafia mahitsy arak'izany ary dia eny amin'ny hetsika la grande braderie de Madagascar no ahitana ireo vokatra izay atolotry ny Giga Group omena teny fanentanana farany no Andriamatoa Sazy atolotra ho an'ny mpijery amin'ity takarivo ity ho antsika eto Antananarivo moa dia efa betsaka ireo panneau publicitaire hitantsika na ihany koa ireo insertion any amin'ny gazety na amin'ny anao manjery entanana manokana eto antsika any amin'ny faritra mba tsy ho diso anjara dia averina indray fa hetsika tokana farany ary tena goavana tsy manam-paharoa izy ity ka aoka mba tsy ho diso anjara tsika avy any amin'ny faritra saotra tompoko dia isaorana feno ny tompona andraikitra arabaritra eo anivon'ny groupe Giga Group nanaikina sain'ny fampalalana vola tamin'ity takarivo ity misaotra anao monsieur Njaka misaotra ny matv ihany koa dia misaotra ny mpiaino